Zay ihany koa no mitondra antsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny fanabeazana tsy azo idivirana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo anivon'ny fampianarana raha nambaran'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary isan'ny nisitraka izany moa ny mpianatra teny anivon'ny lycée Ambohimanarina. Nizara tablety elektrônika miisa 50 teny amin'ny lycée Ambohimanarina ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rabary Paul. Tafiditra indrindra ao anaty tetika asa ministera dia ny fanenana ny fracture numérique sy ny fampiroboroboana ny fampiasana teknôlôjia moderna zao hetsika zao. Ny ankizy ny serasera amin'ny trano rehetra ny ahafahan'ny ankizy mijery amin'ny possibilité amin'ny fianarana ary ahafahantsika manao an'ilay ohatra hoe kalitao vaovao fampianarana mizarana ilay tablety ireny satria dia manampy ny ankizy manampy ny mpampianatra tokoa amin'ny fitadiavana ny document maro samihafa ahafahany manamafy mitrandraka ny lafiny fampianarana eo amin'ny andavanandro mihitsy no nanomezana ny tablety. Tsara fahatongavana tokoa ireto fitaovana nozarain'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Izany mandray anjara betsaka eo amin'ny fanabeazana sy fisokafan'ny sain'ny ankizy ny fampiasana ny teknôlôjia moderna araka nambanan'ny proviseur ao amin'ny lycée Ambohimanarina. Mampiasan'ny mpianatra retina mandalina ny fahalalana zava-dehibe tokoa eo amin'ny école satria mba mivelatra any amin'ny teknôlôjia vaovao ny zaza malagasy dia sorana be dehibe ny ministera tompony andraikitra na amin'ny an'izany ny lycée ety Ambohimanarina. Ny fampiasana ireo moa zany dia ampiasain'ny ankizy ireo, ampiasain'ny mpampianatra miaraka amin'ny ankizy entina mampianatra. Lycée miisa 20 manerana nosy ny tokony azo tombontsoa amin'ny alalan'ny fizarana tablety araka ny nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Tablety 2 arivo no zaraina ka tablety manodidina ny arivo no eritreretin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho zaraina mandritra ity taona ity. Ny arivo ambiny kosa efa totosa tamin'ny taon-dasa.